dia faly manolotra ny arahaba antsika rehetrarehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada ny tenako. Ny resantsika anio zany dia ny momban'ny fiakinan-doha amin'ny alkôla na ny zava-mahadomelina zany. Ka tsara ho marihana fa tsy mitovy ny olona ataontsika hoe misotro amin'ny fotoana izay indraindray ihany zany amin'ny fety na ohatr'izany sy ny hoe olona mifopoka amin'ny fotoana izay tsy isanandro fa ny resantsika anio zany dia ny atao hoe fiakinan-doha. Voalohany indrindra zany dia inona moa zany ireo ataontsika zany hoe produit zany izay miteraka an'io ataontsika hoe fiakinan-doha io, dia ny ohatra hoe ny rongony zany sy ny toaka zany ireo zavatra ireo zany dia zavatra hohanina ary misy koa ny sotroina ary misy koa zany ny itsindromana zany. Ka ny fiakinan-doha amin'io zavatra io zany dia mahatonga ny fikorotanana zany eo amin'ny ataontsika hoe eo amin'ny ati-doha zany, ary miteraka zavatra maro zany na eo amin'ny fahasalamana na eo amin'ny fiarahamonina, miteraka olana goavana zany amin'ny tontolon'ilay olona zany na ny tenany na ny manodidina azy zany. Ka ny tsara ho fantatra zany manodidina an'izay zavatra rehetrarehetra izay dia ny hoe inona zany no mahatonga ny olona iray zany mandray an'ireo zavatra ireo dia ny toaka sy ny zava-mahadomelina. Satria eo amin'ny fiarahamonina zany dia tsy vahaolana raha misy ny olona manodidina anao, tsy vahaolana ny fitsarana azy, tsy manampy azy firy ny fitsarana azy na ny faniliana azy hoe zaza maditra, olona tsy vanina, tsy ihany mihitsy ny andeha hanampiana azy, fa ny fahafantaranao zany ny hoe inona ny antony misy betsaka ny manodidina an'io fandraisana ny toaka sy ny zava-mahadomelina io zany. Ny tsara ho marihana zany aloha dia ny hoe ny inona marina zany ny zavatra aterakin'io zany ny olana aterakin'io fandraisana ny zava-mahadomelina sy ny toaka io zany. Voalohany indrindra zany dia ny ataontsika hoe ny fampiasana azy io zany aloha dia mahatonga an'ilay hoe fiakinan-doha zany dia ny olona iray zany rehefa mandray ny toaka na ny zava-mahadomelina dia ny voalohany indrindra zany izy dia maheno sambatsambatry izay izy zany, ary maheno fafinaretana, fahasambarana zany eo amin'ny fiainany andavanandro zany sy ny zavatra zay ataony zany amin'ny fandraisany an'iny toaka na ny zava-mahadomelina iny zany. Ka rehefa mandray an'io izy zany dia te handray an'iny foana izy zany ahafahany maheno an'ilay fafinaretana. Ka raha ataontsika zany hoe manomboka izy zany hoe isanandro izy zany te haheno an'ilay fafinaretana dia mandray an'iny foana izy zany. Ny zava-misy anefa dia izao, rehefa mandray an'iny matetika amin'izay zany ny ati-doha dia lasa manjary ohatran'ny hoe misy zany ataontsika hoe fahazarana zany na ny hoe ataontsika hoe accoutumance zany amin'ilay zava-mahadomelina na ny toaka zany. Dia ny zava-misy zany dia tsy maintsy mampiakatra ny dôzy zany ny zava-mahadomelina zany ny olona efa mpandray azy, vao izay vao mety manome zany ny ataontsika hoe ilay fafinaretana tadiaviny. Ka ilay fafinaretana zany dia ilay ataontsika hoe dopamine zany
izay ao amin'ny cerveau zany ao amin'ny atodoha no manome azy iny ka ny zava-mahadomelona zany a dia ataontsika hoe manetsiketsika n'io dopamine io zany a mba hamoaka an'ilay ataontsika zany hoe le hormone mahatonga ny olona iray ho sambatsambatra zany ka ny olana de izay hoe tsy maintsy miakatra zany a ny dozy vo zay vao afaka manome ilay fafinaretana tadiavina zany kanefa ny fampiakarana ny dozy zany a dia misy risika be dia be zany a ny animba ny atodohan'ilay olona anankiray eo zany a no mipetraka ny olana ireo zava-mahadomelina fampiasa matetika moa zany a dia eo ny ataontsika hoe ny neurodépresseur ao anatin'izany a ny alcool ny barbiturique ny benzodiazepine ao ilay atao hoe stimulant ny amfétamine ny cocaïne ny ecstasy izay fampiasan'ny tanora amin'izao fotoana zao zany a indrindrandrindra ty Amerika avaratra eo ny hallucinogène ny LSD izay manome fafinaretana ny olona iray izay mandray azy a eo ihany koa ny narkotika izay enjakentana toy ny codéine ny héroïne sy ny morphine ary ny stéroïde anabolisant izay fampiasan'ireo atleta mba hanome hery sy tanjaka performance ambonimbony kokoa zany inona zany a ny antony mahatonga zany a ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny fisotroana toaka ary indrindrandrindra moa zany a ny fiankinan-doha satria io zany a araky ny efa nazavaina teo zany a de ny hoe manome fafinaretana manome performance ambonimbony kokoa zany a ny olona izay mampiasa azy io zany ka misy a ny ataontsika zany hoe ny fitadiavana an'izay fafinaretana sy fahasambarana zay zany a ao amin'ilay olona ka rehefa noadiadiana zany hoe inona marina ny tena mahatonga any olona iray andray zava-mahadomelina io zany a dia mbola sarotra zany a ny tena fantatra marina zany ny antony raha araky ny fikarohana izay natao zany misy ihany zany aloha araky ny fikarohana ny ataontsika hoe manaranaka na ny hérédité zany ao anatin'io zavatra io satria rehefa natao ny fikarohana dia misy fianakaviana zany a hoe maromaro ny mpisotro toaka ao maromaro ny ampitoroka zava-mahadomelina ka eo indrindra zany a no mila jerena akaiky zany a ny hoe mahatonga an'ilay ny mpikaroka milaza zany fa misy avy amin'ny hérédité io zavatra io misy koa zany ateraky ny manodidina koa zany hoe ny ataontsika zany hoe ny fifandraisana ny ampianarana ny namana ny fifandraisana ao tokantrano zany rehetrarehetra zany a dia mety mahatonga ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny fisotroana toaka amin'ny olona anankiray eo ihany koa ohatra ny areti-tsaina toy ny dépression nerveuse eo ihany koa ny sentiment fihetsem-po ny atezerana ny alahelo sy ny fikorontanan-tsaina zany eo ihany koa rehefa natao koa ny fanadiadiana dia misy koa ireo karazan'olona izay mahatsapa ny tenany zany fa voahika zany ao anatin'ny fiarahamonina dia matetika zany a mirona amin'io zava-mahadomelina io zany sy ny fisotroana toaka eo ihany koa zany a ny fahatrana be loatra ka zay rehetrarehetra zay zany a no tokony ho jerena akaiky dia akaiky zany amin'ny olona iray izay mampiasa miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina sy ny fisotroana toaka zany satria matetika zany ny olombelona zany dia ilay fitsarana zany no tonga dia mandeha aloha
amin'ireny olo ireny fa tsy mijery ny hoe inona ny antony. Mety koa misy antony be dia be amin'ireny aretina rehetra rehetra izay nazavaiko teto amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé izany, toy ny diabeta, ny fiakaran'ny tosi-dra, ny tsy fahazakana gluten izay na ny fitohanana na ny constipation izay mahatonga an'ilay olona zany tsy mahita any ataontsika hoe zany hoe le sensation de bien-être na ilay fahafinaretana tokony ho azony amin'ny fiainana andavanandro zany. Rehefa tsy mahita an'izay izy zany dia ny hafarany zany izy dia ohatrany hoe mandeha manao dokotera tena izy zany. Izany hoe misy olona ohatra miteny aminy hoe ity no raiso fa mety hahatsaratsara anao kokoa. Ao koa zany le ataontsika hoe sentiment d'appartenance amina groupe zany, indrindrandrindra zany eo amin'ny tanora. Ny hoe roatra zany izy tsy dia mahita loatra ny hoe ny toerana tokony ho sahaza azy ohatra ao an-tokantrano, mahatsapa tena ohatra ao an-tokantrano fa voatsindritsindry izy ohatra, na tsy dia tena hoe voapetraka tsara amin'ny plasiny ka mahatonga anazy mandeha any amin'ny ataontsika hoe groupe iray izay mpandray ny zava-mahadomelona sy ny fisotroana toaka. Ao izy zany mahatsapa ny tenany fa mahazo ny plasiny, mahatsapa ny tenany fa misy mpiainy kokoa izy zany ao anatin'ilay groupe, dia mazava ho azy fa andeha izy hirona any amin'io groupe io. Ka izay zavatra rehetra rehetra izay zany mila jerevantsika ray aman-dreny, mila jerevantsika mpanabe satria ao anatin'ny tokantrano zany dia tsara ho fantatritsika ray aman-dreny fa isika tsy niteraka fanahy fa niteraka vatana, ka ny fanahy, ny toe-panahy sy ny sain'io zanatsika io dia tsy fantatritsika mihitsy izay ao anatin'ny sainy ao. Ka raha tsy isika mihitsy no andeha mantatra azy aloha dia iza moa zany no alohantsika amin'izay zavatra izay. Aoka isika tsy ho diso hevitra ka anakina ny fanabeazana zato isan-jato any amin'ny fanabeany am-pianarana, na andeha anakina fotsiny hoe mivavaha araka izy akinina fotsiny any amin'ny mpitondra fivavahana fa misy ny andraikitra goavana dia goavana atsika ray aman-dreny zany amin'ny fitaizana ny zanakitsika satria ny fidorohana zava-mahadomelona sy ny fisotroana toaka dia areti-panahy io. Zay ngamba no azoko ilazana azy. Ary raha ny tenako manokana zany zaho tsy dia mba d'accord loatra zany amin'ny hoe miady amin'ity, miady amin'ry, miady amin'ny fisotroana toaka, miady amin'ny zava-mahadomelona, miady amin'ny homamiadana. Ilay terme hoe miady zany tsy dia tena hoe d'accord amin'io fa ny fitandrovana zany no zava-dehibe, izany hoe ny fisorohana sy ny fanentanana zany, fanentanana ho any amin'ny zavatra ataontsika hoe pozitiva kokoa zany satria raha miresaka ady mantsy zany matetika amiko ny ady dia korontana koa zany ny aterak'izay zavatra izay. Fa raha ohatra ianao zany ka te hanana olom-banona amin'ny hoe ny zanakao dia ny fikolokoloana azy dia ny mbola kely, ny fikoloana ny maha olombelona, ny fikoloana ny ara-pitiavana indrindra indrindra. Eo zany no tokony himasoantsika ny fanamafisana ny fitiavana sy ny fikoloana ny ataontsika zany hoe ny fahanana ny zanatsika fahatokisa-tena na ny estime de soi zany. Zava-dehibe zany ireo zavatra rehetra rehetra ireo amin'ny hoe resaka fitaizana. Tandremo ny fanaovana tombosiala amin'ny ankizy satria na dia samy zanakao naterakao dia samy manana ny talentany io, samy manana ny maha izy azy azy.
ka matetika tsika ray aman-dreny a dia ilay mamiratra zany a no tena indraindraina, ilay sady tsara tareny tsara bika ny manam-pahaizana no tena mahazo ny toerana ao an-tokantrano, fa ilay zandry kely ery izay tsy dia mahombyomby loatra amin'ny fianarana, izay tsy dia manam-bika loatra, dia somary atao ery anjoronjorom-bala kely ery. Fadisoana goavana be zay fomba fitondrana ny ankizy zay. Ny ankizy dia tokony foana ianao ray aman-dreny mahita izay zavatra tsara ho aminy ary mampirisika ny amoahany an'io zavatra tsara io. Raha ohatra tsy dia manam-pahaizana loatra ohatra hikiotikely fahalalàny, mety misy zavatra tsara ho aminy ao ny hatsaram-panahy, mety izy olona artista na ohatr'izany ianao ray aman-dreny tokony mahita an'izay zavatra izay, fa tsy hoe akory zokibe manam-pahaizana tsara tarehy no atao filamatra ao an-tokantrano. Misy asany goavana be dia be mihitsy ny fomba fitondrantsika ny ankizy. Tsy maintsy zany tsika ray aman-dreny mahay tsara mihitsy mampitovy tantana an'ireo zanantsika rehetrarehetra ireo, satria mety miteraka an'izay ataontsika hoe fahakiviana sy ny hoe tsy fananana fatokisan-tena, ny estime de soi ao amin'izay zany ilay ankizy, dia lasa izy mamonjy ny gropy izay mifopoka misotrosotro, izay manome lanja azy, manome valeur azy kokoa zany, dia vitatreo ny aminy. Ka zany rehetrarehetra zany dia mila jerevana akaiky dia akaiky daholo amin'ny fomba zany fitaizantsika ny ankizy. Misy koa zany ny ataontsika koa zany ny hoe amin'ny fijerevana akaiky dia akaiky ny fombafomba ny zanakitsika. Matetika moa zany izy rehefa mandraindray an'io zavatra io zava-mahadomelina io dia fombafomba zany tsy dia mba be resaky izay izy ao an-trano, tsy dia mba be teny loatra, ka indraindray zany miovaova ny ataontsika hoe zany ny humeurany eo izy tsy miteny tsy mivonana, dia mivoaka kely izy avy mifoka dia miverina avy eo izy dia miramirana, tsy mitovy amin'ny endriny teo intsony zany rehetrarehetra zany mila jerevantsika akaiky. Ka ny hoe fanameloana azy, izay zany ny approche tena faran'izay ataontsika angambany hoe negatif indrindra zany dia ny hoe zaza maditra tsy vanina, zay mantsy zany matetika mahamenatra ny fiarahamonina ny approche izay.